Mbola ho amintsika fiangonana ny fahasoavan'ny tompo ary manonona ny fiadanany ho antsika mpiara-miasa eto amin'ny fiangonana izay tsarovany vahoakan'Andriamanitra amin'ity alahady ity. Ny Isaia 7:1-20 no iarahantsika amin'izao fotoana izao. Ary engane ny fanahy masina anoro antsika tokoa izay lalaka izorantsika eo ampiatrehana ny advento fiomanana krismasy. Hoy ny tompo, tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ny teny hoe fiadanana riavana dia malaza amin'ny fotoanan'ny krismasy. Ny tonon'ny anjely zany raha teraka amin'ny tompo ka nataony hoe voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra fiadanana ho ety ambonin'ny tany ho an'ny olona ankasitrahany. Mifamaly amin'ity andin-tsoratra masina atao amin'ny salamy fa atao amin'ny Isaia 7:1-20 ity ny tenin'ny anjely. Isaia dia manao hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy, fa ny anjely dia manona hoe fiadana ho ety ambonin'ny tany ho an'ny olona ankasitrahana. Raha ireo ny ampiarahana dia azo lazaina ny amin'ny fomba hafa ny Isaia 7:20 manao hoe tsy misy krismasy vanina ho an'ny ratsy fanahy, tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ny anjely nanona hoe fiadana ho ety ambonin'ny tany ho an'ny olona ankasitrahany rehefa teraka i Jesoa. Fa Isaia dia mampitandrina hoe tsy ho azonao zany fiadanan'izany raha mbola ao amin'ny ara-tsi-panahy ianao. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy-panahy hoy Andriamanitra. Izany andin-tsoratra masina izany dia mamarana ny fitantarana ny amin'ny fanambaran'ny mpaminany Isaia ny fahatezeran'Andriamanitra satria niala taminy ny vahoakany. Ny fahatezeran'Andriamanitra satria nivily tamin'ny lalana natorony ny vahoakany. Tezitr'Andriamanitra. Raha manomboka eo amin'ny Isaia 7:5 midina ambanimbany eo isika dia oharin'Andriamanitra ohatran'ny karazam-biby mivovo. Ambomona avokoa izy rehetra ka tsy mahavovo, manofy izy eny mandry ka tia torimaso. Izany no anoharan'Andriamanitra ireo olona ratsy fanahy niala tamin'ny lalany tsara nitariana azy nanilika an'Andriamanitra. Fa tsy nijanona teo amin'ny fahatezerany Andriamanitra, fa maneho ny fahavononany hanolotra fiadanana. Eo amin'ny andininy 9 dia hoy ny tompo, fiadana ho an'izay lavitra sy ho an'izay akaiky ho Jehova ka dia hasitrana azy aho. Na dia efa mitovy kilasy amin'ny amboa azy no ametrahan'Andriamanitra ny olona mpanota, dia aseho noho ny haben'ny fitiavany sy ny famindram-pony fa mbola vonina handray ny mpanota Andriamanitra, vonina handravina fihavanana indray ka hiteny hoe fiadana ho an'izay lavitra ho an'izay akaiky. Ny andininy 12 dia mampitandrina hoe tsy ho tonga ho azy anefa ny fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Miomana amin'ny fankalazan'Andriamanitra no ny krismasy isika, ary izany no atao hoe advento. Inona ary no atao fiomanana ahatonga ny krismasy ho tena fiadanana. Advento, fiomanana ho an'ny krismasy, fiadanana, dia fotoana ny fanetretena. Fiomanana ho amin'ny krismasy tena fiadanana dia fotoana ny fanetretena. Ny advento, fiomanana ho amin'ny krismasy misy fiadanana, dia fotoana ny fiverenana amin'Andriamanitra, fibebahana zany. Ary ny advento, fotoana fiomana ho amin'ny krismasy misy fiadanana, dia fotoana ny fanantenana. Ireo telo ireo no aompantsika
miainga amin'ny andinitsoratra masina tsy misy fiadanana ho an'ratsy fanahy. Raha te ankalazan'Andriamanitra amin'ny krismasy feno fiadanana isika dia omany ao anatin'izao advento izao ny fiainam-panahintsika, manatona an'Andriamanitra amin'ny fanetreteny, manatona an'Andriamanitra amin'ny fibebahana, manatona an'Andriamanitra amin'ny fanantenana. Advento fiomanana ho amin'ny krismasy fiadanana, fanatona an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Advento fotoanany fanetretena. Ny bokin'ny Mika 9:5 izay azo lazaina fa sokajin'ny perikopa miantso fanetretena ao anatin'ny advento, dia misy filazana manao hoe Mika 9:5 voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo: ry olombelonao, efa nasehonao izay tsara sy izay ilain'i Jehova aminao. Dia izao ihany, ny anao no marina sy ho tia famindrampo ary anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Maria, eo am-piomanana ny fahaterahan'i Jesosy, dia nanao ilay tononkira fanomezam-boninahitra ao anatin'ny fanetretena manao hoe: ny foko mankalaza ny Tompo ary ny fanahiko ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Efa nijery ny fahambany toetra ny ankizivaviny izy, fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataony mitaranaka ho sambatra ao. Izany hira mitory fanetretena tao anatin'ny advento, fiomanan'i Maria, fiantsona fanetretena tamin'ny alalan'ny mpaminany Mika izany no hatsidika amintsika koa ankehitriny. Ny advento dia fotoana ny fanetretena, azotsika mankalaza an'Andriamanitra ka manana sy miaina krismasy misy fiadanana. Raha izany no ambaran'ny soratra masina amin'ny fotoanan'ny advento, inona kosa no hitantsika eny amin'ny fiarahamonina tamin'izao fotoana manodidina ny advento izao, na maraparana ny volana novambra ary mitsidika ny volana desambra, fotoanan'ny fankalazana ny tena, ny fandrona ny tena ho matanjaka noho ny hafa, ho manana ny maizy azy noho ny hafa. Izao volana desambra izao, teny amin'ny fiarahamonina dia fotoanan'ny oeraoera, ny fahavitan-javatra mihoatra amin'ny sasany. Izao volana desambra izao eny amin'ny fiarahamonina dia fotoana fiantsona olona ho amin'ny firiariana, aseho ny maizy azy ny tena. Fa tsy ny volana desambra ihany, fa raha ny fiainana ankapoben'ireo miserasera ao anatin'ny tambajotra, dia hita fa fampisehoana ny maizy azy ny tena no manavanana ny maro. Ndeha aloha akasary kely eto amin'ny zaridaina tsara tare, ndeha aloha akasary kely eto amin'ity fiaran'olona tsara tare ity, mba ho fantatra hoe izany mety nofinofinao izany tsy maninona, fa sao koa fiandrasana doka amin'ny hafa hoe tena tsara ianao. Izany no fiainan'ny fiarahamonina ry havana. Fa ny olona tena vonina ankalaza ny krismasy misy fiadanana dia mandroso amin'ny fanetretena eo anoloan'ny voninahitr'Andriamanitra, mamela an'Andriamanitra hakasary azy ka metraka fehiteny momba aminy hoe mpanoty ianao, tsinotsinona ianao, manetry tena eo anoloan'ny voninahitr'Andriamanitra. Izany ry havana no advento. Advento 420 irosotsika amin'ny fankalazana an'Andriamanitra ny krismasy misy fiadanana marina amin'ny fanetretena. Ny faharoa, ny advento dia fotoanan'ny fibebahana. Ao amin'ny Matteo 7:1-2 milaza indrindra ny fiantsony Jaona mpanao batisa, misy teny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: mibebà ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary tetovona ny fanazavana araka ny Isaia 40:7 manao hoe: injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Raha te ankalaza an'Andriamanitra amin'ny krismasy feno fiadanana, fifandraisana marina, fihavanana marina amin'Andriamanitra
sy amin'ny fianakaviana sy ny olona isika mandrosoa amin'ny fibebahana. Mandrosoa amin'ny fibebahana. Inona ny fibebahana? Miverina amin'Andriamanitra toritory fo sy mangorakoraka mahatsiaro fa tena nanao fahadisoana teo anatrehan'ny tompo. Miverina amin'Andriamanitra amin'ny alahelo lehibe, hiomana amin'ny krismasy feno fiadanana ka milaza amin'Andriamanitra hoe nanota teo anatrehanao sy ny lanitra sy ny tany aho. Havana malala rehetra amin'ny tompo, fiainantsika amin'izao advento izao dia mety mbola tsy tapa-kevitra hibebaka, mbola tsy tapa-kevitra anatona marina an'Andriamanitra amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka. Ny mahadodina antsika mbola hikarakara ny zavatra ivelambelany momba ny fiainantsika, anatsaratsara ny tenantsika sy ny ao atokantranontsika, hanolo fanaka araka ny dokam-barotra, hanolo fitafiana araka ny dokam-barotra, marevaka eny rehetreny. Fa izay antsonantsika ara-baiboly, raha miomana ankalaza krismasy, hisy fiadanana marina isika. Tsy krismasy ny ratsy fanahy, krismasy anona ny anjely hoe fiadanana ho an'ny olona ankasitrahany, dia mandroso amin'ny fibebahana isika. Ny advento dia fanekenao andao izay rehetra mety hota mampisaraka anao amin'Andriamanitra, hila fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mibeba advento handaozana ny fahotana rehetra, ny advento 420. Fa ny fahatelo dia ambara ny soratra masina ny amin'ny teny hoe fiadanana. Fampanantenana fiadanana ny advento. Hitsenantsika ny krismasy tena misy fihavanana amin'Andriamanitra sy fihavanana amin'ny hafa. Inona ary ny amin'izany? Andravina ny fihavanana amin'ny rehetra ve isika? Andravina ny fihavananao amin'Andriamanitra ianao? Vonona ve ianao? Ary tena feno ve fanantenanao fa ny krismasy ho atrehanao amin'ity dia krismasy fiadanana. Eny ny valin-driavana. Ara-tsoratra masina ny krismasy dia krismasy fiadanana tokoa ho an'izay olona nanitry tena sy ny bebaka teo anatrehan'Andriamanitra. Fotoana ny fanantenana ny advento, fotoana tsy fahavelezan-toky ny advento. Misy mety hoe very asa ka nitady nandritra ity taona ity fa tsy nahita ihany. Mbola mananteny isika advento foana ny fiainana. Misy atao hoe nitsabo nandritra ny taona fa mbola marary ihany. Ny advento dia fanantenana, fiadanana, famonjena. Misy atao hoe tena tao anatin'ny fahasahiranana. Mety misy koa mifanohitra amin'izany fa na sahirana ianao, na tsy anazy ianao, na salama ianao, na tsy salama ianao. Ny advento dia fanantenana riavana. Alatsaky ny tompo ao am-pontsika indray amin'izao advento izao, ny fampanantenana fiadanana. Kanefa ambarany hoe tsy hisy izany raha mbola mitoetra amin'ny ara-tsim-panahy isika. Ho famarana riavana dia ny hoe ho avy ny tompo ny fiadanana, avianao manatona amin'ny fanetreteny. Ho avy ny tompo ny fiadanana, avianao manatona amin'ny fibebahana marina. Ho avy ny tompo ny fiadanana dia feno fanantenana an'izany fiadanana tsy mamitaka izany ny fonao sy ny sainao. Mba ho krismasy, marina aminao ny krismasy, toy noho ny anjely hoe fiadanana ho an'ny olona ankasitrahany. Ho amintsika rehetra izany, ary indrindra ho antsika mpiasa eo anivon'ny fiangonana, tsarovy. Fa tsy ny hamaroan'ny vola kirakiraina no inona, fa ny hatsaram-pananao no mitondra fiadanana eo amintsika isan'andro mandrakariva, amin'izay tsara fanompona nomeny tompo ho antsika. Amen.